Ny 9 septambra tokony tamin'ny foloral no nandroba tao amin'ny fokotany hoe sapana efatra kominy ralina Ambatomainty Redaal manodidina hatrany amin'ny 30 ka lasa tamin'izany ny omby miisa 350 sy 300 nampandre aingana ny mpitandro filaminana ireo vahoaka nametraka ny paikady ny zandary sy miaramila ny ambina rekizo ivoan'ny omby ny 7 septambra tokony tamin'ny 3 ora maraina raikitra ny fampitifirana vokany dahalo ray no maty ary tafaverina tamin'ny tompony ny omby miisa 350 sy 300 manentana antsika vahoaka rehetrarehetra mba hanome vaovao ary amlaza ara-potoana ny misy mba hafahana manaendraky ara-potoana koa ahitana vokatra sala amizao dia manatena ny faramasandrany vahoaka zany fietsika titenerahana tamin'ny tafika malagasy koa nisy namana tafika zany ao amin'ny plasy miaraka taminay miarany salahy na velom-pisorana arak'izany resy olo tena mpanjakana aty an-toerana dia maneho fisorana feno fakatelemana ho an'ny mpitandro filaminana ny gendarmerie ekipa ny gendarmerie ny ekipan'ny détachement autonome de sécurité miaramila zany tamin'ny fanomezan-tanana ny tamin'ny alina zany fa dia azo somatsara le omby tavaverina somatsara le omby dia manainga ny vahoaka mba hanome renseignement feno andreo mpitandro filaminana reo indrindrindra ho an'ny tompona ndraiky traka-panjakana rehetra fa tsy vita mpitandro filaminana rery ny ady miresaka tsy fandriam-pahalemana